zany amin'ny vaovao politika fa eo amin'ny pejy vaovaony toe-karena kosa indray eo amin'ny resaka vola dia tsy maintsy potehana ireo vola simba zay efa tsy miasa intsony raha ny fanazavana izay noentiny governoran'ny banque foiben'ny Madagasikara ny andidy makasika izay indrindra no arantsika atao anatin'ny fanadidina izay hoentiny Claudia Rasolution sy Mamy Rasoanefo. Efa mampolotona izao no manapotika ireo vola simba tsy ampiasainy intsony ireo banque foibe raha anisan'izany ny banque foibe eto Madagasikara. Ohatra ka alatsika hoe vola dia vola dia entana entana rehetrarehetra ka rehefa ela mity no entana io dia potika tsy maintsy olo ka rehefa potika dia tsy maintsy alana anatin'ilay fiodonany vola zany dia tsy maintsy potehina zany ny fanapotehina izy io dia manaraka fanarahana procédure ary fomba tena entina mihitsy rehefa raha nito anatin'ny tatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena nivoaka farany teo dia misy ny lamina napetraka ahafahana miantoka ny fahamarinan'ny tahirina vola simba tokony ho simbaina. Ny vidy milina ahafahana manao izany ihany koa ny banque foibe ary ny tanjona dia ny avitan'ny fanapotehana ireo vola ireo mialohan'ny farantaona 2024.